ny fantaniko hoe ampy ve nahafantaranao ny tena tadiavin'ny olona tadiavin'ny malagasy le 30 andro nanaovanao fitsidiana andreo faritra 20 ny tetezanao faritra nandritra 30 andro nanaovana ny fampielezan-kevitra sy mialohan'izay mialohan'ny fotoana ny fampielezan-kevitra na ny pré-campagne. Izany hoe raha ny tena marina ange tsy hoe tao anatin'ny 30 andro vao nahafantatra Madagasikara efa ela no nahafantarako a Madagasikara efa ela no nivezivezeko tamin'ny faritra maro manerana Madagasikara ary eo amin'ny asa maro zay ny sahaniko dehibe ny zavatra fantatro ny dossier fantatro mahakasikana faritra maro eto amin'ity fireneny ity ka tsy tamin'iny ihany zany raha ny tena marina no nahafantarako ny zay mety ho tadiavin'ny olona zay mety angatahan'ny olona fa azo lazaina hoe efa ela nahafantarako an'izay fa le 30 andro raha ny tena marina de tena nanamafy satria izy ity zany tsy hoe any anatin'ny dossier ianao na mamaky boky ianao no mahafantatra le faritra na mahafantatra le ponina any amin'le faritra na mahafantatra ny zavatra tadiavin'le ponina na mahafantatra ny zavatra tena marary ao amin'le fiarahamonina zay tsy dianao fa le 30 andro io zany tena ny fanakekezako kokoa tamin'le vahoaka sy tamin'le faritra miainona ny tena marina miaina satria raha araky ny teninao teo ange le 7 minitra dia aneveriko fa zay no ampy ho an'le olona aloha zay milaza zavatra 3-4 lehibe misongadina ao anatin'izay fa aveo tsy vitan'iny fotsiny le izy fa zay miona amin'le olona miresaka amin'le olona misy fanakalozan-kevitra rehefa aveo amin'ny faritra maro zao de hoe rehefa vita le fionana akalamanjana tahaka ireny dia misy fionana indray miaraka amin'ny opérateur économique miaraka manabaizana ao amin'ny tanàna dia mivelatra zany le adevitra zay ataoko amin'izay fotoana zay.